Mpifaliana revana malalana zao antsika miona toy izao a fampizara ny mofinaina miaino ny tenin'Andriamanitra ihany koa. Ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny famindram-po avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Alatsinainy 12 Jolay 2024 ibanjina antsika aloha hevitra hoe miarah mandeha amin'ny Tompo Andriamanitra aho. Andeha ariavana idera sy ankalaza eny amin'ny voninahitrin'Andriamanitra isika. Andriamanitra tafatoetra ny foko. Ny fanahiko ny hira sy ankalaza, mifoaza rivaly sy lokanga, ifo maraina koa aho, hideranao amin'ny firenena maro aho Jehovah, ary ankalazanao eny amin'ny jetilisa, fa lehibe mihoatra ny lanitra famindramponao, ary mipaky eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Amen. Ivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra ry anay izay any an-danitra, Andriamanitra malala ny zavatra rehetra ianao, ka miasa eo amin'ny olona tsiraray mino sy manompo anao koa. Miendrika anao Tompo ny saotra, ny dera, ny laza, eny ny voninahitra mandrakizay, noho ny famindramponao, noho ny fitiavanao anay, sy ny fahasoavana tobako aminay isan'andro. Tompo, manatinao ampanetreteny izay, mahatsiaro ny tenanay koa, mahatsiaro sy fatanteranay fa mpanoty izahay, mamindra fo aminay, mamela ny helikay. Sosao madio izay mba fakeloka, ary diovy izay mba fampahotana. Fenoy fananao masina izay, raha handray ny mofinaina avy aminao, aizanay miaino, aizanay mandray, aizanay mahafantatra ny amin'ny sitraponao. Aminaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity an'io ry havana malala dia hitanao ny filazantsara araka ny Lioka. Lioka 5 ny 9 ka hatramin'ny 1:10. Mivako toy izao aminaran'i Jesosy. Raha nifanizina tamin'ny vahoaka mba hasiany tenin'Andriamanitra, dia nijanona teo amoron'ny farihan'i Genesarety Jesosy. Ary nahita sambo kely roa nijanona teo antsisy ny farihy izy, fa ny mpanarato efa niala taminy ka nanasa ny aratony. Ary niditra teo amin'ny sambo kely anankiray izay an'i Simona izy, dia nangataka taminy hiataka kely amin'ny tany. Dia mipetraka teo an-tsambo kely izy ka nampianatra ny vahoaka. Ary efa nitsahatra ny teny Jesosy, dia hoy izy tamin'i Simona, mandrosoany amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo ahazoana hazandrano. Fa Simona namalika nanao hoe, Tompoko, mandritra ny alina nefa nikelezana ihany, nefa tsy nahazo na inona na inona. Kanefa noho ny teninao dia latsaka ihany ny arato.
Ary rehefa nataony zany dia nahazo azon-drano be dibe izy ka efa nisy tritra ny aratiny. Ary izy nanatsika ny namany izay teo amin'ny samby kely hafa mba ho avy hanampy azy. Dia avy ireny ary nofianona ny samby kely roa fa efa saiky nyletika. Ary rehefa hitan'ny Simona Petera zany dia nikoka tamin'ny tongon'i Jesosy ka nanao hoe tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Fa talanjony izy sy izay rehetra teo aminy no niaben'ny hazan-drano izay azony. Ary toy izany koa Jakoba sy Jona zanak' Zebedio izay niombon-draharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra, hatramin'izao ankehitriny izao dia olona kosa no azonao. Ary rehefa nampiantsona ny samby keliny teo an-tanety izy dia nafony zavatra rehetra ka nanaraka an'i Jesosy. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ao aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy mpamonjy atsika. Ny finaina ho antsika anio ka noranisika teo ny filazantsara Luka 5:1-11 dia milaza nampazahoany Jesosy hazan-drano andry Petera. Songadiny eto ry havana dia izao. Ny fankatoavana ny teny Jesosy Kristy dia ahitana fahombiazana. Ahitana fahombiazana. Hoy ny teny amin'ny 9:9. Ary rehefa nataony zany dia nahazo hazan-drano be dibe izy ka efa nisy tritra ny aratiny. Rehefa nitsahatra ny teny tamin'ny fampianarana nataony teo amoron'ny farihan'i Genesarety Jesosy ry havana dia naneraka amin'ny Petera handrotsaka ny aratiny amin'ny lalindalina kokoa. Salasala ihany Simona kanefa narotsany ihany ny aratiny. Vokany nahazo hazan-drano be dibe Simona. Rehefa mankatony baikon'i Jesosy Kristy ny olona ry havana dia ahita fahombiazana amin'ny asa ataony. Eny, fa na dia nandiso fanantenana aza tamin'ny fotoana sasany ny amin'ny zavatra nisy. Tsy miankina amin'ny fahaizan'ny olona, ny asany ihany no mampahomby azy, fa miankina amin'ny fankatoavana ny tenin'i Jesosy Kristy. Rehefa mankatony tenin'i Jesosy Kristy ny olona amin'ny asa ataony dia izao ahita fahombiazana. Ataovy izany ry havana dia ho hitanao. Fa ny zavatra faharoa eto ry havana dia ny hoe ny fankatoavana ny tenin'i Jesosy Kristy dia izao ahatsiarovan-tena ho mpanota. Ahatsiarovan-tena ho mpanota. Hoy Petera, tompoko, miala amiko fa olomeloko aho. Rehefa nahazo hazan-drano be dibe Simona sy ny namany ary nanatsika ny namany tamin'ny samby kely hafa misy hanampy azy ireo satria tsy zakany dia natsiaro ny fahotana izy. Ary izany ry havana no nahatonga azy niakohaka teo amin'ny tongon'i Jesosy satria nisy fisalasalana tao anatiny vao nanaraka ny tenin'i Jesosy. Isika koa ry havana tsy mino avy hatrany ny tenin'i Kristy fa misalasala izay vao mankatoa. Mariky ny tsy finoana nefa izany. Ary ny tsy finoana dia fahotana ka tokony hibebahana. Rehefa mijery ny asa lehibe nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny fiainan'ny olona ka mahatsiaro ny salasalana tao anatiny vokatry ny tsy finoana dia niaiky ny fahotana. Ka izao aza variana misitraka izay fahasoavana azonao fa tsirovy ihany koa ny tsy finoanao ka mibebaha amin'izany. Sainy izany ry havana dia n'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza aminay fa ny fankatoavana ny teninao Jesosy Kristy dia ahitana fahombiazana ary atsiarovan-tena ihany koa fa tsy tanteraka, eny mpanota. Tompo, vavaka aminao izay ho an'ny firenenay. Ianao mahalala ny zavatra rehetra, koa ampio ny firenenay hanjakan'ny fahamarinana sy ny fankatiavana ary ny fandriampahalemana, ny fahaizana manery teny ihany koa, ny asa fananao masina izay ampy ny zara ho anay ka hiasa aty anatinay. Mivavaka aminao izay ho an'ny marary, mba ho kasehanao dia ho sitrana fa mpanasitrana maindrindry ianao. Hitanao ireo namana manana andraikitra amin'izany koa, apetraka ao am-pialan-tananao. Ampinoninao tompo ireo manamanjo, toandro ireo marefisokiolona ary ireo sahirana. Taio ny fihazakazahanay, ny asa fivelomana, ny fikasana, ny fianarana, ny vavakay. Dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, izay efa nampaendranay koa ny vavaka manao hoe rahanay eo izay any an-danitra, ao masinana eny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izy anona saza ao anay, ary mamela ny erikay tahaka ny namelanay izay meroka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay. Amen. Raisa finoana ry havana nijodrana tongotra anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Hitanao ny Jehovah ka hiaro anao, ampamiapitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mindra fo aminao, hananitra ny taviny aminao ny Jehovah ka mihainao ny fiadanana. Amen.
dia n'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.